Fifaliana sy ampiravoravoana ary ampaniritina tanteraka no amangiko anao indray n'aiza n'aiza toerana misy anao dia tononoko mba hanapaka sy hanjaka eo amin'ny fiainanao ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Dia ilay fiadanana izay tsy natao tanana izany. Izaho dia tsy mahay miteny fa ny tendrena kosa aho hitondra izao hafatra izao ho amiko sy ho aminao ny teny. Ka dia andao ary tsika hivavaka mba Andriamanitra mihitsy no hiasa manan-kery apita ny hafatra eto androany. Andriamanitra no amola vola ny fontsika mba ho tanolonaka anirimy izany teny izany ka tsy handalo fotsiny ihany izao teny izao fa hiasa manan-kery ao am-pony tsirairay izay andre azy. Andao ary tsika hivavaka. Andriamanitra rainay eo misaotra ny amin'ny fitiavanao anay fa mbola nomenao anay ny fahafahana sy ny fotoana enona ny hafatra avy aminao indray. Ka dia indreto ary izay Tompo, aoka ianao ny hanokatra masom-panahinay ahafahanay mahatakatra izay tianao ambara. Vavaka aminao Andriamanitra mba hampiteneninao tahaka ny efa mahay ny lela fitendrenao apita ny hafatra ao eto androany ka tsy teny araka ny fahalalako fa aoka ianao fanahy masonao no hanambara ny hafatra ao amin'ny anarana maherin'i Jesosy Kristy Tompo. Aleluia. Amen. Ny lohateny izay jerentsika moa dia momba ny fibebahana. Raha nanaraka izao pejy izao ianao nanaraka ny fandaharana teto nanomboka tamin'ity volana Juillet ity dia mijery todika momba izay fibebahana izay tsika. Ary ny texte de base nalaintsika tamin'izany dia ny voalaza ato anatin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 7 dia manomboka amin'ny 12 no vakitentsika. Ndao raha vakintsika izay teny izay amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa ny olona sisa izay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka niala tamin'ny asan'ny tanany. Inona moa ny atao fibebahana? Ny fibebahana dia fialana amin'ny ratsy izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny fibebahana dia tsy maintsy arahana révélation na koa fanambarana amin'ilay olona fahafantarana azy ny fahotany. Ka raha mandre izany izy dia mibebaka miala amin'izany. Izay natao hoe fibebahana. Ka eto dia voalaza fa ireto olona reto dia tsy niala tamin'ny zavatra izay efa nambaran'Andriamanitra taminy mba hialany, mba hibebahany. Ka hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny 12 hoe nefa ny olona sisa izay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanany mba tsy hivavaka amin'ny demonia sy ny samby volamena sy ny volafotsy sy varahina sy vato ary hazo izay tsy mahajery na mahare na afa mamindra. Efa nambara tamin'izy ireo mba tsy hivavaka amin'ny samby sy volamena intsony izy kanefa tsy nibebaka izy, kanefa tsy niala tamin'izany izy. Ary voalaza ihany koa amin'ny 12 fa tsy nibebaka tamina mon'olona. Averiko ihany raha nanaraka izao pejy izao ianao dia efa nizaraina teto izany momba ny fibebahana tamin'ny fahotana izay natao tahaka ny famonoana olona, ny tamin'ny nanaovana ody ratsy, ny tamin'ny fijangajangana. Fa androany tsika dia hijery ny amin'ny halatra nataony koa izy. Tsy nibebaka tamin'ny halatra izay nataony izy. Ny atao hoe mangalatra dia maka ny zavatra izay tsy ampena. Na antsokosoko izany na ampitaka na koa ampahabe maso aza. Izay natao hoe mangalatra. Ary ny mangalatra dia ohatra ny miteny amin'ny devoly hoe anao devoly dia tiako ianao ary anompo anao anao ny asanao satria voalaza ny amin'ny Jaona toko 10:10 fa ny mpangalatra dia tsy avy raha tsy angalatra sy anono ary androba. Ka itsika izany raha mangalatra dia ohatra ny manompo ny devoly satria manao ny asany ary manohitra an'Andriamanitra. Jaona toko 10:10 amin'ny anaran'i Jesosy, ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana. Izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana be dehibe. Raha ny plan Jesosy izany hanome fiainana, ny mpangalatra kosa dia angalatra, androba, amono. Izay ny asan'ny devoly. Ka raha manao izany isika dia manao ny asan'ny devoly, manohitra an'Andriamanitra. Ka efa nitenenina reto olona voalaza reto mba hibebaka amin'izay halatra izay nataony kanefa tsy nanao izany izy. Ka androany Andriamanitra dia miteny amiko sy aminao ihany koa mba hibebahantsika raha efa nangalatra isika. Mety efa nangalatra vadin'olona ianao, mety efa nangalatra ny zavatra ny patronao ianao, mety efa nangalatra ny zavatra ny namanao ianao satria tianao loatra ilay izy. Mibebaha ianao.
Mibeba mifona amin'Andriamanitra, mifona tanteraka. Fa itsika dia mpanompon'Andriamanitra, fa tsy mpanompon'ny devoly sanatria. Ka ny fanaovana ny asan'ny devoly dia fanompona azy. Fotoana izao andiniana tena, aoka tena hoe ny fanahy masina mihitsy ampatsiahy ianao tamin'ny fotoana izay nangalaranao ny zavatra tsy anao. Ary raha ny testamenta taloha no voalaza dia onerina avo efatrena izany, ny zavatra nangalarina. Atsika moa fa miaina amin'ny andro fahasoavana, kanefa mety hiteny aminao mihitsy ny fanahy masina hoe onero ny zavatra nangalarinao iny, dia ny anjarantsika dia makatoa. Raha toka mamangy ianao ny fanahy masina miteny izany onero iny, averina amin'ny tompony iny ary onero iny. Izay natao hoe restitution. Dia afaka ataontsika tsara mihitsy satria makatoa ny fanahy masina isika. Ny fibebahana dia tsy maintsy arahana révélation, ampahafantarina an'ilay olona ny fahotana izay nataony ka tena tafajoboka mafy any am-pony izany, manenina izy dia miala amin'izay. Fa raha mbola tsy misy ny révélation dia tsy misy ny fibebahana. Raha mbola tsy fantatry ilay olona hoe tena fahotana ilay zavatra nataony dia tsy afaka hibebaka amin'izany mihitsy izy. Ka amin'ny alalan'ny fitoriana teny, famakiana baiboly, ny fianona ny hafatra, na koa hoe teny sendra mandalo amanginy fanahy masina antsika, no ahafantarantsika hoe tena tsy mety ny zavatra nataoko iny dia hifona malaky. Ary Andriamanitra ihany no afaka miasa ao am-pon'olona amin'ny fibebahana tena marina. Ary Andriamanitra ihany koa dia vonona hiara-iasa amin'ny olona izay mankatoy izany teniny izany. Raha tena mangeta enao te hiala amin'io, omen'Andriamanitra anao ny fahafahana. Fa raha mbola tsy te hiala amin'ny fahotana io dia aza mibebaka akory. Fa raha vonona hiala amin'io ianao dia omen'Andriamanitra anao ny fahafahana. Fa itsika rehetra dia tsy andevonota intsony. Tsy andevonota intsony isika. Fotoana izao andinitsika tena eo anatrehan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia tsy afaka hibebaka amin'ny toerantsika, fa tsika izay nanao ny tsy mety no mibebaka, ary Andriamanitra kosa no manome ny famelan-keloka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa na dia tena Andriamanitra voavonjy azy isika, tsy afaka mibebaka amin'ny toerantsika izy, fa itsika tsirairay avy no mibebaka, mifona amin'Andriamanitra. Ary izy no mamela ny fahotantsika raha tena hoe mibebaka marina tokoa itsika mitady an'izay hoe fibebahana marina araka ny fon'Andriamanitra izay. Halleluja. Tsy andalo fotsiny any an'izao teny izao fa hiasa ao am-pontsika ka hitady ny tena fibebahana marina araka n'Andriamanitra isika. Araka ny fon'Andriamanitra. Satria dia misy ihany koa ny fibebahana araka ny olona ihany, araka ny fijerin'ny olona. Fa ny fibebahana izay voalaza eto dia ny fibebahana araka n'Andriamanitra. Davida dia nanao izay tsy mety teo anatrehan'Andriamanitra. Satria voalaza any amin'ny bokin'ny de Samuela 12 dia ny andininy voalohany mbola tonga itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Samuela 2:12. Ary Jehovah naniraka ny Natana akao amin'ny Davida, ary tonga tao aminy izy ka nanao taminy hoe nisy olona roa lahy tao an-tanàna anankiray, ny iray nanan-karena ary ny iray nalahelo. Ilay manan-karena nanana ondry amanosy sy omby betsaka, fa ilay malahelo kosa tsy nanana na n'inona afa-tsy ny zanak'ondry vavikely iray monja izay novidiny ary nokolokoloiny tsara io ka nitombo teo aminy sy ny zanany. Fa tamin'ny ankelin-dralehilahy no nanany ary tamin'ny kapoakany no sotroiny, sady notrotroiny teo an-tratrany izy ka nataony toy ny zanany vavy. Ary nisy vahiny tonga
tao amin'ilay manan-karena nefa ny ondra malosiny sy ny omby no tsitsiny ka tsy nangalany atao nahandro an'ilay vahiny tonga teo aminy fa ny zanak'ondry vavin'ilay malahelo kosa no nalainy ka dia natao nahandro ho an'ny olona tonga teo aminy. Dia nirehitra mafy ny fahatezeran'i Davida tamin'izany olona izany ka hoy izy taminy Natana, raha velona koa Jehovah tsy maintsy atao maty izay olona nanao izany ary ilay zanak'ondry vavy tsy maintsy honerany efatreny no nanaovan'izany zavatra izany noho ny tsy namindrany fo. Dia hoy Natana tamin'i Davida, ianao no izy, ianao no izy. Raha mbola tsy naniraka any Natana nakany amin'ny Davida Andriamanitra dia mbola tsy fantatry Davida hoe nanao izay zavatra ratsy indrindra teo mason'Andriamanitra izy, fa ny tao an-tsainy dia afaka ihany tanteraka ny polaniko maty ihany ny vadiny Batseba zao azoko ny vadiny. Tena hoe ny ao amin'ny Davida zany nilamina ny eritreriny ka tsy fantany akory fa izy no voalaza teto. Raha mbola tsy misy hoe ny fanambarana ilay fahotana dia verin'olona fa mety foana ny nataony. Dia verin'olona fa mety foana ny nataony raha tsy fa fasy anatin'ilay fahotana izy efa mahatsapa teny hoe tena tsy mety ny nataoko iny. Ifona malaky amin'Andriamanitra ary izao aza malaky manadino an'ilay fahotanao. Rehefa mibitsika aminao ny fanahy masina aza malaky manadino an'io satria indraindray koa mantsika dia miteny ny fanamelohan-tena tsy avy amin'Andriamanitra fa indraindray evi-petsin'ny devoly izany mba hahatonga antsika tsy hibebaka, mba hahatonga antsika tsy hifona dia miezaka manadino an'iny tsika kanefa zao ny fahotana izay tsy hibebahana dia miapanga antsika ao an-danitra ary hosakana ho famonjentsika izany. Halleloia. Aza malaky miezaka manadino izany fa hoe teo anatrehan'Andriamanitra io fonay ary angatao mihitsy mba ho fafan'Andriamanitra izany fahotana izany tahaka ny vavaka izay nataon'i Davida ao amin'ny Salamy 150 rehefa nambara taminy ny fahotany ka hoy izy amin'ny Salamo 150 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, mamindrafo amiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao. Mamindrafo amiko aoka ianao tena hitomaly ao anatrehan'Andriamanitra mihitsy hiandrandra ny famindram-pony, hiandrandra ny famelan-keloka eo anatrehan'Andriamanitra. Tena hoe an-dranomasina antokolifa andanio fotoana mihitsy hifonay amin'Andriamanitra ny fahotana izay nataonao. Mamindrafo amiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantrahanao vonoy ny fahadisoako. Mba tsy ho tsaroan'Andriamanitra intsony ny fahadisoantsika iny, mba tsy hapanga hiapanga antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Averiko ihany fa ny fahotana izay tsy hibebahana dia miapanga antsika foana fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao izay manafina ny fahotana dia tsy ambinina. Tsy ambinina ka na dia ho afentsika aza io hitan'Andriamanitra foana, na dia tao amin'ny afinafina aza ny nangalaranao hitan'Andriamanitra foana io, hitan'Andriamanitra foana, na dia mbola ny saintsaintsika ary izany efa fantatr'Andriamanitra sady ka mitalaova amin'Andriamanitra. Aza mangatakandro, aza mangataka na dia 2 minitra monja aza fa hoy ny teny hoe raha mandreny teny ianao dia aza manamafy ny fonao intsony fa andao mitalao amin'Andriamanitra mangataka famindram-po noho n'izany rehetra izany. Halleloia. Hoy Davida amin'ny 2 hoe sasao madio aho mba ho afa-keloka. Ny Jesosy Kristy tompo rery ihany, ny rano Jesosy ihany no afaka manadio antsika, azahoantsika famelan-keloka. Fa raha tsy izany dia hiapanga antsika foana amin'ny fahotantsika. Adiovy aho mba ho afa-pahotana fa tsaroko ny fahadisoako ary eo anatrehanao mandrakariva ny fahotako. Nandritra ny vanim-potoana lava dia tsy tsarony ny fahadisoana fa nandeha ho azy teny ny fiainany, mandra-pirevelena aminazy ny fahotana izay nataony ka hoy izy fa tsaroko ny fahadisoako. Nentiny teo anatrehan'Andriamanitra izany, nitalaony teo anatrehan'Andriamanitra izany ary tsy nanamary tena teo anatrehan'Andriamanitra izy ka fotony Batseba izy ny te ho andro repiblika iry, ny tena lehilahy ihany tsy nanao an'izany izy fa tena izy mihitsy no teneny diso teo anatrehanao Andriamanitra, tsaroko ny fahadisoako. Tsy niteny izy hoe kavy tamin'izao kavy tamin'izao fa tena hoe nentiny teo anatrehan'Andriamanitra diso aho, taminao dia taminao ihany no nitako. Raha manao izany zavatra rehetra izany isika dia manota amin'Andriamanitra,
manota amin'Andriamanitra. Marina fa nanota teo amin'ny vadiny satria naitsakisaka ny vadiny, ary nanota tamin'ny rahalany ihany koa izy ny miaramilany satria naka vadiny miaramilany, fa mialohan'izany rehetra zany dia nanota tamin'Andriamanitra izy. Ka mahatonga antsika manota ampahalalana nge tsy fantatsika ny vokatry ny fahotana izay ataontsika amin'Andriamanitra. Alohan'ny fahotana iny amin'olona aloha dia ny vokatry ny fahotana iny amin'Andriamanitra. Fa androany dia ampahafantarina anao fa ny fahotana izay ataontsika dia antsy atsindrona ny fon'Andriamanitra. Andriamanitra no malahelo voalohany indrindra raha manota isika, indrindra fa itsika izay efa mahalala. Andriamanitra no manota voalohany indrindra. Donc efa itsika ny tena tamin'ny Genesis 3:9. Andriamanitra no malahelo voalohany indrindra satria ny fahotana dia antsy atsindrona ny fon'Andriamanitra. Halleluja. Genesis 3:9 andininy 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitan'i Jehovah fa be ny faratsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainany rehetra avy amin'ny fony dia ratsy mandritra ny andro. Ary Jehovah nanenina no nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Nalahelo ny fon'Andriamanitra amin'ny teny français moa dia mihitsy affligé, izany hoe natsiary tena voatsindrona mihitsy ny fon'Andriamanitra noho ny fahotan'olombelona. Avero koa ihany ny fahotana izay ataontsika dia sahalan'ny hoe maka antsy ianao dia manindrona ny fon'Andriamanitra. Ka izay mahatonga antsika mifona, fa ny fifonana marina ihany, ny fibebahana marina ihany no afaka manala ny antsy indray. Indray no afaka manasitrana ny fon'Andriamanitra vokatry ny ataontsika. Raha fantatsika marina tokoa ny vokatry ny fahotana izay ataontsika eo amin'Andriamanitra izay nifidy antsika dia tena hoe malaina isika na dia ny hanota aza. Ary raha tena fantatsika revelen'Andriamanitra amintsika ny ratrapony vokatry fahotana izay, ary io dia raha arak'izay voalaza izay hoe antsy atsindrona ny fon'Andriamanitra ka na ianao na ny hafa manao anazy dia marary ny fon'Andriamanitra. Eto dia tsy hiteny ny vokatry ny fahotantsika amintsika izay manao azy ihany koa sy ny olona izay hanaovantsika azy. Mbola tsisy hafa indray ny amin'izay. Fa androany dia ampahafantarina antsika, ampahafantarina anao ny fahotana izay ataonao io anie ka mamparary ny fon'Andriamanitra, mampalahelo an'Andriamanitra, atsaharo. Ny olona dia malaky mametsiny an'Andriamanitra nefa tsy fantany ny ataony manoloana an'Andriamanitra. Aoka ibebahana ao io. Tena mifona amin'Andriamanitra ianao. Ataovy sahalan'ny hoe lakolosy fanairana eo-ponao izao afatra izao. Fa ny fahotana fanahingina natao dia antsy atsindrona ny fon'Andriamanitra. Ilay ray izay nifidy ianao, nanala anao tamin'ny sarotra, nanasitrana ny aretinao, nisafidy ianao mba handova ny fanjakany, dia izay no ataonao azy. Mamindraha fo aminay Tompo. Mamindraha fo aminay Tompo masonao. Halleluja. Andininy 7 Salamy 1:10. Diovy ospa ao fa fampahotana dia hadio. Sasaho aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Halleluja. Sasaho aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ihany no afaka mampadio, mampangatsakatsaka antsika. Mamindraha fo aminay Andriamanitra. Amin'ny andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy, ampandreneso fifaliana sy firavoravoana aho, ifalian'ny taolana izay voavakivakinao. Ny fahotana dia mitondra alahelo amintsika. Ny fahotana dia mitondra fisarahana amin'Andriamanitra ihany koa, ary mitondra alahelo manesitra ilay fiadanana izay namen'i Jesosy antsika. Ka mba hahafahantsika miverina indray amin'izay fiadanana izay dia mifona amin'Andriamanitra isika. Ka hoy Davida hoe ampandreneso fifaliana sy firavoravoana aho, ifalian'ny taolana izay nivakivakianao. Halleluja. Amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly 9:20, raha nitory teny tao Efesiana Paoly dia nandray ny tenin'Andriamanitra izy ireo.
natsapa teny izy ireo fa tsy mandeha amin'ny lalana izay tokony ho izy, ka dia voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny andinin'ny 20 vakitsika, raisitsika ireo amin'ny andin'ny 17 mihitsy aza amin'ny anaran'i Jesosy. Apôstôly apôstôly 6 dia ny andin'ny 17. Ary fantatry ny Jiosy sy ny jentilisa rehetra izay nonina tao Efesosy izany dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy tompo. Ary maro izay nino dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany. Maro izay rehetra nino ka tonga niaiky sy nilaza ny asany. Fa raha tsy niaiky ny fahotantsika isika dia hiapangatsika foana io fahotantsika io. Fa aoka ianao ino ny tenin'Andriamanitra ka iaiky izany eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona ihany koa raha ilaina izany. Fa ny vahoaka tao Efesosy dia voalaza amin'ny 9 hoe ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokony ka nandoro azy teo mason'olona rehetra, ary noho ny voatataly ny tokom-bidiny dia hita fa volafotsy 5 alina izany. Izay no tena fibebahana marina, mahafoy tanteraka ny zavatra izay nanaketsaketsa teo aloha. Tena hoe marikoriko an'izany fahotana izany ianao raha nahafahan'ny tompo tamin'izany. Izay no fatariny tena hoe fibebahana marina. Raha tena hoe Andriamanitra mirevele izany ao am-ponao, tsy hitafaverina amin'izany intsony ianao. Fa ireto vahoaka tany Efesosy reto dia rehevo nino izy ireo dia niaiky ny fahotana izy, ary tena hoe nariny tsy nikoatiny intsony ireo hoe vola be reto fa aleo ambonimbonina aty ihany ka. Fa tena fantany fa tsy mahasoa anazy io nariny midorany tany io, fa aleo ny manaraka an'Andriamanitra velona. Ho anao zao teny izao, aoka ianao hiala amin'ny ratsy ka hitady ny tavan'Andriamanitra, hangataka famelan-keloka avy amin'Andriamanitra amin'ny fahotana. Fa raha diso amin'ny iray monja isika dia diso amin'izy rehetra. Ary izao raha ny fahotana izay mbola tsy vonona ianao ny hiala amin'izany, aza faly ny miaiky an'izany eo anatrehan'Andriamanitra fotsiny, fa sahalany hoe vao maika manendrina ny fon'Andriamanitra fotsiny ianao. Rehetra manany ihany azy. Alay vohatra nge lehilahy anankiray manitsakitsaka ny vadiny izy, dia lasa izy miaiky an'izay ny vadiny, tena diso asery fa nanitsakitsaka anao. Nefa izy tsy manana eritreritra hiala amin'ilay deuxième bureau mihitsiny. Dia sahalany vao maika mamparary ny fon'ny vadiny fotsiny izy. Fa raha tena vonona ianao hiala amin'izay, ho eto anatrehan'Andriamanitra, fa Andriamanitra ny anome hery ianao hanafaka anao amin'io. Ary aza miandry ela fa fotoana izao ibebahana sy hialana amin'izany rehetra izany. Fa tsy mahasoa izany. Asan'ny devoly ny fangalarana. Mahavoavaha olana eno eo ihany fa tsy maharitra. Ka izao misy ihany koa ny fangalarana amin'Andriamanitra. Angalarintsika amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Angalarintsika izay zavatra tokony ho an'Andriamanitra. Fotoana anirenana an'izany avokoa izao. Ka aoka ianao peny mpakatoa ka hiaiky ny fahotana ao anatrehan'Andriamanitra, fa matoky somarina izy ka amela raha miaiky ny fahotantsika isika. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo irery ihany no azahoana famelan-keloka. Amin'ny anarany. Amindra fo aminao aneny tompo. Anokatra ny masom-panahana aneny tompo. Ara-pahatsiahy ireo fahotana izay efa nataonao ka izay hoe niazanao ny fafanana koa ny fafany devoly tao am-ponao. Fa androany dia ampisevin'Andriamanitra anao izany. Ka hifonana ao anatrehany. Ary ho fafan'Andriamanitra izany ka tsy ho tsarony intsony. Ka tsy hapanganao intsony, nefa na dia mbola mihampanganao aza ny olona. Na dia mbola mihampanganao aza ny fahavalo. Andriamanitra kosa dia efa tsy nahatsiaro izany intsony. Raha tena nibebahanao tokoa izany. Haleloia. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Fa ny fiatanany kosa dia hanjaka sy hanapatapaka ao am-pony tsirairay avy. Koa manasa anao ary azoto hatrany anaraka ny pejy. Fa misy hafatra foana eto. Aza mijery tarehin'olona ianao. Aza mijery anaran'olona. Fa ny anaran'i Jesosy izay te hiresaka aminao naoka ho tsaronao mandrakariva. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy tompo. Tavaka ao. Ray masina tsara indrindra misaotra anao izay no ny teninao. Hosory tompo ny teny. Mba tena
ahitana vokatra ao am-ponay tsirairay avy ka ahitana vokatry ny fibebahana izahay Jesosy. Afoy ny ratsy izahay ka andeha amin'ny lalana marina izay efa nomaninao anay. Amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy tompoko. Aleluia. Amen.